nanao pepinierista zany a dia marina tokoa fa na vokatra rehefa navokatra dia tonga ny olona mividy eo amiko ary rehefa mividy eo amiko dia mividy moa tamin'izany dia dimanjato sy roa arivo ny pia anankiray zany anatina bolety anankiray zany dimanjato sy roa arivo ary sy efatra teo ariana dia nitatra ihany zany le efa nitarako le volobe a dia nanao sekoly a zany a na vita teo amin'ny efajato fotoana teo efa dia asa moa na eo amin'ny roanjato ngamba ny tena velona zany a rehefa azo zay rehefa avety rehefa lehibe. Coopérative moa zany dia marina mpiamana zany a ny mpamboly a sy ny mpandrafitra. Ny mpandrafitra moa zany dia misy eo amin'ny telo ambin'ny folo zany zao sisa ny tena mpandrafitra azo ampiasana satria ro sisa moa zany dia efa lasa nandeha nakany ivelany nandrafitra hazo fa ny mpandrafitra volobe zany a sivy eo ngamba zany izy ntireo satria ny pépiniste misy anakiroa zany zay eo miara-miasa zany zay satria za mamokatra ty zany a mamatsy andro zareo mpandrafitra eo zany a atreto mamatsy zany hoe misy ny zavatra ilainy a dia raha misy eto amiko a dia eo ihany izy dia mba tsy lasa lavitra zany a mitady an'le akora fa mba eto ihany izy dia mba miverina zany a mandrafitra mba tsy lasa tsisy frais zany fa mba hita taorina ihany le akora dia afaka mandrafitra izy zany a reo mpandrafitra eo eto aminay. Natao site de proximité na hoe valatahaka ho an'ny olona ety manodidina entina andresena lahatra ny olona zany a amin'ny fambolena an'le bambo. Anampiana an'le olona manodidina eto satria ny olona eto a dia mpanao charbon ny akamarony. Dia tao anatin'izay a amin'le famokarana charbon mba tsy handripaka tsony a ny ala ety manodidina ety fa bambo no atao charbon a ao aoriana kely ao. Izay no antony a anankiray. Ny faharoa isa-taona ty toerany ity dia tototry ny atsanga misy tanimbary be da be zany ato Lemaka. Matetika tototry ny atsanga isaky ny fahavaratra ny fotoam-pahavaratra. Dia nentina ihany koa nanentanana ny olona mba hiarovany amin'ny tanimbariny sy ny sisin'ny rano izay mamaky ato amin'ity toerana ity mba tsy isian'ny atsanga zany. Zay ray dia neny ambony koa moa raha teo hoe mbola nanentanana ny olona amboly an'le bambo amin'ny faritra ambony amin'ny faritra avo zany. Misy 700 fototra ny bambo maniry eto amin'ity sasekoly ity. Nisy ny tombontsoa azo tamin'ny resaka volobe ity azo tsapahitanana satria raha mivarotra 50 fototra za izy eo an'leto zaropa mpandrafitra eto a dia tsy mandeha lavitra zany a le vola fa mba aminay menaka avy ato ihany mihodina le vola dia azo tsapahitanana zany fa dia nisy zany mahafinaritra zany ny fiarana taminy ary za atreto zany dia mbola mesaka mbola mamboly ihany zany a atreto mbola mamboly an'le vola ty volobe ty mihitsy maty zany tena ampitomboako satria raha misy folo fototra amin'itony zany ny bambo voavoly a dia misy fidiram-bola zany raha misy fotorana amin'itony. Misy zany zao amin'le taorana amin'le sasekoly zany a misy anakiroa zany atao hoe velona ka reto zao fa misy 3 4 5 enina reo zao hitantsika reo a dia mesaka ampitombo ihany zany satria tany mba malalaka ihany zany le tany velarina amin'le resaka volobe ka amiko zany aloha dia mahafinaritra azy zany dia mamboly azy satria tsy dia midika hoe asa be manakory moa zany le fambolena izy a fa rehefa vita ny fikolokoloana azy a dia tondratondrahana foana zany isaky ny maraina dia efa voaka eto tsika mahita karazana bambo anankitelo. Ny anankiray a bambosa bambosy dia ny anankiray a dendrocalamus strictus. Io karazany roa io a dia azo atao tsara amin'ny fanaovana charbon na ho an'ny taozavatra, tao-trano zany na ny fanaka. Ny anankiray indray a bambosa polymorpha pokaty kokoa zany dia ny hodiny no ilaina. Izy io a natao anaovana rary, resaka rary zany asa tanana ho an'ny vehivavy. Indray mandeha ihany tsika no mamboly azy amin'ny androm-piainantsika 100 ka hatramin'ny 50 taona, mety ho misy 50 zay iny vao maty eo amin'ny toerana misy anazy eo. Raha eo amin'ny ara-tontolo iainana zany tena hoe manampy be dia be amin'ny fiarovana ny ala na ny hazo sasany, hazo hafa mba tsy ho ringana. Ny fototra bambo anankiray dia miaro ny hofon-tany farafakely 1 mètre cube eo amin'le fototra misy azy eo tsy ho lasan'ny rika na hoe hiotsaka. Amin'izao tsika ny teny zao dia efa be da be no mamboly, izany hoe mbola vitsivitsy. Nisy namboly 10, nisy teo amin'ny 5 teo zareo niofana teto dia efa samy namboly anaky 10 daholo any
tokantrano misy anazy any avy. Ny charbon bamboa dia mahery vaika kokoa ny firehetrany. Zany hoe ambony be zany ny herintsika, zany hoe énergie hoentiny rehefa andrahoana sakafo. Ny faharoa, ny charbon bamboa dia tsy mandoto tanana, tsy misy setroka toy ny charbon sasany, zany hoe tsy atahorana zany amin'ny fahasalamana. Ny zavatra anankiray tsara ambarana moa zany dia zay moa atao hoe tatsaha, ary rehefa tatsaha zay dia adorina fambolena rehetra. Mamboly vary, katsaka, tsaramaso, mangahazo, zany ny fambolena ataonay. Ary rehefa manao an'ireo fambolena ireo zany zay dia miompy akoa, miompy kisoa. Zany hoe raha mahazo vola avy amin'ny bamboa zany dia ahodina zany atao amin'ny toerana anankiray hoe andao hividy vary na andao hividy kisoa, satria ao mba atao hoe kesinay zany amin'ny resaka fiompiana. Ka hatreto zany dia ata amin'ity resaka bamboa ity zany dia ao zany tena eritreretina fa teo hoe misy vola mba miditra ao aminay zany. Indrindra moa fa amin'izao atao hoe efa ao anatin'ny roa taona mantsika izao dia misy ny olona mba tonga aty aminay zany mividy 20 amin'ny tony bamboa tio satria mibata ray alina zany zay ny anankiray zany zao. Ka hatreto dia makasitraka makatelina zany ny fitondram-panjakana zany amin'ny fahatongavana roa tonga eto nanadiady anay amin'ny zavatra zay fambolena ty bamboa ty na mpampiasanay azy na ny fikojakojanay azy ka dia misaotra nareo tompon'andraikitra zany eo anatrehan'izay fahatongavana roa eto aminay zay. Makasitraka tompolahy.